Anomezana vahana kosa ny vehivavy indrindra mba ahafahana mandray anjara bebe kokoa eo amin'ny sehatra ara-politika dia novatsy ny vondrona Europeana ny fampiofanana vehivavy ho mpitarika. Miisa 17 izy ireo no nahazo tombony tao anatin'izany, tafiditra indrindra tamin'ny tetikasa Ansiboz na ihany koa initiative citoyenne pour la consolidation de la paix, leadership et stabilité. Vehivavy mpitarika 17 avy amin'ny sehatra sy faritra samihafa no nandray anjara tamin'ity fampiofanana mampiofana mahakasika ny fahaiza-mitarika izay nototsaina ny 12 hatramin'ny 27 febroary lasa teo teny Antsahavola ity. Tafiditra amin'ny tetikasa Ansiboz na ny antsoina hoe initiative citoyenne pour la consolidation de la paix, leadership et stabilité izay vatsiany ny vondrona Europeana volany etsika. Ny tanjona dia ny ampitomboana ny fandraisana raikitra vehivavy amin'ny sehatra politika. Zany hoe zany fanomezana les valeurs an'le olona zany le vehivavy satria matetika zany ny vehivavy na dia manana le fahaiza manao ao anatiny zany izy sy afaky mampiseho an'izay eo anivon'ny fiarahamonina na mampisongadina an'izay mba hitondra zavatra azo tsara ho an'ny fiarahamonina sy hitondra fampandrosoana. Dia amin'ny alalan'le mentorat zany amin'ny vehivavy manana traikefa zay mampiofanina mikasika igny dia afaka miahy sy raha izay ny azoko tenena anazy zany le vehivavy zay manany zay tokony hoentiny fampandrosoana Madagasikara zany dia miara-mientana aminazy zany le mentor zay vao nofanina amin'izao. Dia sady manome traikefany izy no mampisongadina koa izay efa nanan'le olona izay ho iahiny zany rehefa tonga any amin'ny fiarahamonina zany izy. Arak'izany dia izara traikefa amin'ny vehivavy hafa izy 17 miravavy ireo aoriana ity fiofanana eto Antananarivo ity. Heverina fa amin'ny fifidianana manaraka dia ny fifidianana lehibe ny faritra sy ny mpanolotsaim-paritra hitombony isan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny fifidianana io. Raha nambaran'ny Prime Ministre Perinasa dia vinavinain'ny gouvernement Totsaina ny volana Jona 2024 ny fifidianana eny anivon'ny faritra.